Inona ny fahafantaranao an'izany atao hoe fibrome? Aretina zany. Ohatrohatry ny ahoana ny fisehoany? Tsy fantako. Tsy fantako fa fantako fotsiny ilay izy hoe aretina ilay izy fa le fiandohaniny tsy fantako hoe avy amin'inona na avy amin'inona. Lehilahy sa vehivavy ny voan'izy io? Matetika aloha tsy ny vehivavy foana ny voan'izy io. Zay ny fahafantarako azy. Aretina. Ohatrohatry ny ahoana ny fisehoan'izay? Tsy haiko any an-kibo. Ohatrany hoe mibotsina an-kibo ohatrohatran'izany. Dia olona ohatry ny ahoana ny voan'izy io? Olona efa tsy hoe dia tena nahazo taona be fa le olona le be kibo ireny. Ny lehilahy sa ny vehivavy sa voa daholo izy roa? Voa daholo. Na lehilahy na vehivavy voa daholo zany raha efa hoe ho voany. Tsy haiko hoe inona ny tena mahavoa azy fa ohatrany hoe any amin'ny kibo any no fahafantarako azy. Fibrome zany resaka ao anaty kibo ao zany. Olona ohatry ny ahoana ny voan'izy io? Vehivavy matetika, vehivavy. Vehivavy mahazoazo taona zany no voan'io aretina io matetika. Mety misy hoe mandeha raha foana le vehivavy dia tsy mijanona mihitsy zany ohatrany hoe mandeha foana fadimbolana zany fa tsy mijanona satria mivoto le ao amin'ny kibony ao. Raha ny fahafantarako an'izany hoe fibrome aloha dia aretina ny vehivavy no mahazo voany. Dia misy fibra be da be zany, zay angamba mety hoe fibra anatin'ilay anao dia mety miteraka efa aretina moa zany mazava ho azy dia mety hiteraka tsy fiterahana satria vokatr'izay le fibra be da be ao anatin'ilay tranondraza zay dia mety izay no fahafantarako azy. Fibrome aretina eny amin'ny fitaovam-pananan'ny vehivavy. Eny ivelan'ny vatana. Ohatrohatry ny ahoana ny fisehoany? Tsy haiko fahitako hoe mivoto fotsiny. Lehilahy sa vehivavy ny voan'izy io? Matetika voana lehilahy na vehivavy matetika fahafantarako azy. Ny fibrome utérin dia aretina bazon'ny vehivavy 5 ka hatramin'ny 5 taona. Izy io dia fivotosana mitranga eo amin'ny rindrin'ny tranonjaza raha ny fanazavana. Tsy tahaka ny aretina sasany ka ho fantatra amin'ny endrika ivelany izy ity noho ny tsy fisian'ny seho. Mety tsisy ahafantarana azy mihitsy hoe mitondra le aretina le vehivavy satria tsisy fisehony ety ivelany. Ireto kosa nefa no mety hitranga. Mety handeha be ny fadimbolana. Mety hikorontana ny fadimbolana. Mety haheno marary na mavesatra eo ambany fotra. Te hivalan-drano matetika ilay vehivavy na hitohana. Mety harary na havesatra ny ambany tongotra. Mety harary ny lamosina ary mety hisy ny tsy fahampian'ny rà. Mety antony mahatonga ny fibrome utérin dia eo amin'ny ireo vehivavy izay mbola tsy niteraka mihitsy na ireo vehivavy izay mbola kely dia efa tonga fotoana na ireo vehivavy tonga fotoana matetika na ireo vehivavy izay marary rehefa tonga ny fadimbolana. Tsy dia misy loatra ny fitsaboana ity aretina ity raha ny fanazavana hatrany. Ny fibrome utérin dia tsy mila tsaboina loatra raha tsy hoe lehibe mihoatra ny 7 cm ny habehany na koa hoe mbola tanora loatra ilay vehivavy mitondra azy. Tsy misy fanafody tena mahasitrana tanteraka ny fibrome fa misy azo atao ihany. Ho an'ny fibrome somiqueux aloha dia tsy misy azo atao afa-tsy ny fandidiana ihany. Fa ho an'ny fibrome roa hafa kosa dia misy azo atao ihany. Raha marary moa dia afaka mampiasa anti-inflammatoire. Misy fanafody maromaro azo ampiasaina ihany koa. Ankehitriny dia efa misy ny stérilet avibela eto amintsika izay akoatran'ny mahafanabeazana azy dia mety afaka mampiena ny fibrome ihany koa.